Izay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Faly miarabantsika indray tonga soeto amin'ny podcast miarabanao ihany koa Marina. Manolotra ny araba finaritra ho an'ny sambatra sy ny mpanaraka rehetra. Androantsika dia ny lohahevitra horesahantsika dia ny équilibre. Tsy haiko loatra moa manazava azy ity amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny malagasy tsy fantatra loatra fa ndao atao hoe miralenta, marina, mifandanja, Mifandanja, mahitsy a. Ny marina tiana ho tenenina eto amin'ilay hoe fahamarinana izay hoe mahitsy zany. Ohatrany hoe marina, ohatrany hoe ny rehefa mandanja zavatra zany dia hoe marina ilay izy fa tsy ilay fahamarinana iray. Ny équilibre dia zavatra hitako zany aloha hatreto tamin'ny fandinihana teny amin'ny natiora sy ny zava-misy sy ny zava-boary dia nahita fa ny équilibre zany dia zavatra efa misy hatramin'izay teto amin'ity tany ity fa noho ny antony maro samihafa dia very izay équilibre izay, ary isika olombelona matetika no manao izay tsy mampisy izay équilibre izay. Ny tiako tenenina amin'izay zany dia hoe ny olombelona zany no manao zavatra izay mampiala izay équilibre izay. Ohatra hoe resaka zao ohatra hoe ny ala zany ho ana manokana izay fomba fijeriko dia manana an'izay équilibre naturel na hoe équilibre initial izay. Rehefa tonga ny olombelona dia nikapa ny ala, nikapa ny hazo dia very zany ilay équilibre dia simba ny ala dia tsy misy intsony izay équilibre izay. Azoko dia tianao tenenina marina hoe anisan'ny avy amin'olombelona no nanimba ny équilibre ny amin'ny tontolo manodidina antsika, fa na ny amin'ny olombelona ihany ary dia hitako hoe misy action avy amin'ny olombelona ihany koa izay manimba azy. Ny azo tonga dia resaka fahasalamana ny hitako eto miresaka an'izany tsika. Ohatra hoe ny fihinanana sakafo be loatra fotsiny ohatra dia efa manimba ny équilibre amin'ny vatan'olombelona. Izany hoe betsaka ireo olona mihinana mihoatra an'izay tokony ho ilain'ilay vatana. Izany hoe ny vatana mety misy hoe base izay ilainy dia mety fa nefany betsaka no mihinana mihoatra an'izay sy ohatrany hoe surconsommé zany dia lasa miteraka mazava ho azy déséquilibre ao anatin'ny vatan'olombelona, izany hoe ny karazana aretina samihafa sy ny sisa moa zany izay tsy voatanisa eto. Tsara marihana fa izay mihoatra be izay zany hoe mihoatra tokony ho izy mahatonga ilay déséquilibre, fa kely noho ny tokony ho izy ihany koa, tsy ampy noho ny tokony ho izy koa dia mahatonga izay déséquilibre izay. Le tiako tenena teo amin'ilay hoe état initial ny olombelona ilay izy. Ohatra zao tsika zao raha ohatra hoe mihinana sira, sakafo be sira be loatra dia ny vatantsika to dia mangataka automatiquement rano. Izany hoe misy réaction zany rehefa misy zavatra mihoatra na misy zavatra tsy ampy dia mitady an'izay équilibre izay foana zany ny vatan'olombelona. Ara-tsiansa izay zavatra resako izay zany resaka ohatra hoe fahasalamana ohatra ny tiako tenenina, fa izay zavatra nefany dia hita ihany koa amin'ny zavatra maro samihafa, amin'ny lafim-piainana maro samihafa, ny lafin'ny ara-panahy, ny lafin'ny ara-tsaina, ny lafin'ny ara-po ary ny lafin'ny ara-batana ihany koa. Hiteny koa ary hoe araka lafiny ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena koa raha ozy satria mety efa niresahantsika izay zavatra izay hoe ohatra hoe manana ohatra hoe tsy haiko hoe antonasa sa hoe business ianao, raha alainao daholo izy ohatra ohatra hoe ny marché alainao daholo eo amin'ny toerana anankiray dia lasa be dia be ianao dia izay le réaction zany hoe lasa tsy manana intsony, tsy afaka manao ho an'ny hafa intsony, dia miteraka ilay izy hoe mety hoe mitombo be ianao ny mandeha ny seranao fa miteraka izay tsy fahampiana amin'ny lafiny maro samihafa amin'ny olona sasany. Dia marina mihitsy izay teninao izay hoe izay réaction izay ataoko anga hoe conséquence an'ilay izy hita sy miseho amin'ny lafiny maro samihafa na ho amin'ny olombelona manokana na eo anivony ny fifandraisana sy ny fiarahamonina. Andresaka ianao teo hoe ara-panahy, zavatra somary tenir à cœur kely mihitsy ny resaka ara-panahy ty satria
tsy ao anaty fitsarana moa zany sanatria fa resaka moa zany ataontsika hoe mba hananana an'izay fahaizana mandanjalanja zay rehefa tsy mivavaka ianao mivavaka moa zany ve no izalalazana azy rehefa tsy manana fiainana ara-panahy ianao dia betsaka ny zavatra tsy ampy aminao ohatra hoe lasa tsy matahotra lalàna ianao tsy matahotra ny tsy haiko ny mamon'olona ianao ny mangalatra ianao sy ny sisa rehefa betsaka loatra kosa nefa le izy matetika io tsy de tsapa loatra fa rehefa manao loatra ianao tsy ao anatin'le fandanjalanjana zany ianao rehefa nioatra n'iny dia lasa mora mitsara olona nefa ianao lasa manavakavaka olona ianao lasa manilika olona ianao tonga dia betsaka manko ny zavatra ianao ohatra hoe reny olona tsy mpivavaka aza mifanarakaraka amin'ireny aza miarakaraka amin'ireny fa voaloto amin'ireny sy ny sisa nefa amiko manokana moa zany tsy izay mihitsy ile afatra ao anatin'ny fivavahana kristianina fa ny hoe manapia raha zay tsy manana mifampivavahana reo sy ny sisa dia amiko zany anisany conséquence mety hoe tsy de tsapa loatra sa ve hoe ininona tsy hoita ny amin'ny lafiny ara-panahy koa zay zavatra izay hoe rehefa mihoatra loatra koa ianao mety mieritreritra hoe fanimpoko an'Andriamanitra zany tsy misy mitsara anao tsy misy maharatsy an'izany fa tsara zany tsika mahita ihany koa hoe so dia efa somary lasa mihoatra kely an'le équilibre izy zany ka inona no mety ahafahana mamerana indray izay équilibre izay za tsy miteny mihitsy hoe ny olona rehetrarehetra mivavaka be dia ohatra izany aloha zava-tsara ny resaka fa midiko tenenina hoe riska mety hisy raha tsy matandrina an'izay équilibre izay ianao ataoko hoe fahendrena ve sa hoe fatakarana sa inona no ahafahana milazana zany hoe ahafahana mitandro an'izay équilibre amin'ny lafiny ara-panahy zay misy fomba fitenenana manao hoe l'excès en tout est un défaut ilay défaut tiana ho tenenina eto dia ilay défaut hoe tsy fahampiana zany hoe rehefa manana an'izay excès zay ianao dia misy zavatra tsy ampy zany ao anatinao be dia be moa ny ohatra azo resantsika amin'izany ny Marina moa zany teo resaka fanahy ary amin'ny maha olombelona ihany koa dia hoe vatana saina fanahy zay dia tokony zany tsy asiantsika mihitsy ohatra hoe ho privilégientsika kokoa ohatra ny saina na ny vatana fa amin'ny mahavatana fanahy saina zany dia misy an'izay équilibre zay zany mila tandrovana sy izana mba ho hisy foana eo amin'ny saina ny vatana sy ny fanahy marina zany misy ohatra anankiray koa zao hitako tena olona akaiky resaka fanatanjahantena fanatanjahantena mazava ho azy fa tsara sy ilaina ny fanatanjahantena satria fitazana vatana fitazana fahasalamana rehefa izy io koa nefany no tafahoatra loatra dia dérègle le vatana lasa miteraka zavatra hafa be da be ary zavatra tena miainan'olona akaiky mihitsy zay satria déséquilibré izay fitaizana an'le vatana zay zany miteraka zavatra hafa ihany koa ka io zany na toe-po émotion dia tena hita hoe io ngamany amiko no tena hitako hoe ny ahitana matetika hoe tena mila équilibrena hoe atezerana be loatra misafoka alahelo sy ny sisa rehefa tsy io no hoana moa zany mahintsina tsara orina voahintsy ato anatin'ny tena dia tena hita hoe misy vokatra tena ratsy io équilibre rehetrarehetra io moa zany araka rehefa nilazana teo dia misy amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra ilaza manokana zao tsika ohatra amin'izao fotoana zao misy ilay hoe équilibre famille travail asa fianakaviana eo ihany koa ny équilibre ohatra hoe eo amin'ny resaka chimie raha mahita nareo taloha tsy haiko na tao any am-pianarana dia hoe mila manao an'ilay équilibre an'ilay solution ianao dia misy an'ilay équation iny za moa dia tena tsy mahay chimie mihitsy dia raha natsiny fa tsy dia haiko loatra ilay sadia midikina tenenina zany dia hoe ny équilibre zany dia misy amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra araka ny tenintsika teo ary ny tanjona zany dia hoe ahoana no ahafahantsika miverina satria izay ny resaka teo hoe état initial ilay équilibre miverina zany amin'izay équilibre izay amin'ny lafim-piainanao rehetrarehetra ny resaka moa zany teo ohatra hoe resaka asa sy fianakaviana amin'izao fotoana zao ohatra hoe aty Eropa be dia be ny olona zany
mandany fotoana mihitsy any amin'ny fiasana ny ampiasana sy ny ohatra zany dia manadiny tanteraka ny fiainam-pianakaviana ohatra ny zaza ny tokantrano sy ny sisa dia miteraka déséquilibre be zay rehefa aveo satria marobe ny tokantrano no misaraka ary ny ankizy dia mitombo amin'ny herisetra sy ny sisa sy ny sisa zany hoe be dia be zany ny vokany azo rehefa misy zay déséquilibre izay vokatra ratsy ny tiako tenenina vokatra ratsy ary koa nresana teo hoe na be loatra na tsy ampy mihitsy zany hoe misy fiteny moa zany mitendrareo anglo-saxon le hoe not too much and not too little zany hoe tsy be loatra nefa tsy kely loatra ihany koa zay zany atao mihitsy zany zay hoe ataotsika tanjona mihitsy hoe ahoana ny fomba ahitana an'izay équilibre izay marina zany izy ity moa zany tsy hoe manana vahaolana zay akory ny resahana an'izany eto fa zavatra hita hoe fototra na fiainana tsara sy mahomby dia atsipy ny teny mba ahafahany tsirairay samy mba mieritreritra hoe inona ny mba mety tandrify azy dia inona mety vahaolana afaka hoentiny amin'izany fa tsy hoe kory hoe manana ny vahaolana izahay fa dia mitovyntsika menakavy samy mitady samy mikaroka samy mianatra ny mba atongavana amin'izany hoe fiainana voalanja vatana voalanjalanja sy fanahy sy saina maro tsara le resaka eto miresaka hoe matadidy tamika ohatra hoe amin'ny teny vahiny izy ohatra metimety kokoa manazava le izy ohatra zao hoe juste satria hoe zay zany no amin'ny teny français ohatra hoe juste avy amin'izay teny hoe justice zany hoe fahamarinana ozy izy tsika malagasy zany hoe efa niresaka momba ny fahamarinana antsika le fahamarinana zany lay fahamarinana tiantsika horesahana eto ohatra hoe tsy haiko ohatra hoe amin'ny fitsarana dia zay ihany koa le izy ary raha mahita tsika amin'ny fitsarana dia sarina mizana no atao symbole ny fitsarana zany zay hoe tsy mitanila zany zay zany le hoe équilibre zany hoe zay fahamarinana zay zany no ataontsika tanjona mihitsy amin'ny fiainana andavanandro fahamarinana amin'ny teny marina ihany koa nefa zay amin'ny teny malagasy zany hoe misy hoe marina le hoe marina dia misy ihany koa le niresantsika teo hoe fahamarinana amin'ny endriny hoe équilibré marina mihitsy zay misy zavatra kely nanaitra anazy zany izy ty rehefa nieritreritra ny ty resaka équilibre ty zavatra tena anisany hitako amin'ny fiarahamonina izy ty dia ny hoe ahoana moa zany afahako milazana zany ohatra ny hoe ny hoan'ny tena personnel ohatra ny hoe ny anjaran'ny tena manokana sy ny anjaran'ny tena eo anivon'ny fiarahamonina ohatra ny hoe ny collectif zany ohatra zao hoe misy fijeran'ny fiarahamonina ohatra hoe ny tokony manao ny aintso zavatra ny vehivavy mitaiza sy mikarakara ny tokantrano sy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra zay zany ohatra ny hoe fomba fijery zany fomba ohatra ny hoe napetraka hoe zay na représentation an'ny vehivavy dia amiko mila équilibrena tanteraka mihitsy koa zay satria mila jerevanao ihany koa nefa hoe enao amin'ny mahavehivavy anao misy besoin betsaka izay ohatra ny hoe tsy voaresaka na tsy voaconsidéré ao anatin'izay fijery amin'ny fiarahamonina izay tokony ho jerevanao matetika mantsy zao rehefa misy vehivavy ohatra hoe ay lasy izy nandeha rery izy niaraka tamin'ny namany na nandeha nanao weekend niaraka amin'ny namany dia tonga dia be da be ny mandrahona hoe ako raha tsy inonako tsy tia ny zanany zanako tsy foko zany na adiny indray ara sy ny sisa sy ny sisa nefany ilaina mihitsy mijery an'izay équilibre individuel zay koa fa tsy hoe sarony hoe izay eritreretan'ny olona satria raha mirona loatra ny amin'ilay zejeren'ny olona ianao dia déséquilibré raha ianao rery foana koa nefa nijerenao dia fitiavan-tena indray kosa no anaran'izay dia izany zao hitako hoe anisan'ny tena fanamby sarotra mihitsy zany amin'izao vaninandro iainantsika izao na amin'ny fiarahamonina malagasy fa na amin'ny fiarahamonina hafa raha dia hitako hoe sarotra izay betsaka no mbola voahentsika rehefa mitady an'izay fandanjalanjana izay tahaka ny lehilahy mihitsy hoe miasa be
tsy miasa tokony miasa be ny lehilahy tsy maintsy miasa be mihitsy sisa de zay no eritreretina hoe tena mety hoe zay ny tena équilibre eto nefa mitarika zavatra be da be amin'ny lehilahy sy ny fiainam-pianakaviana araka ny teneninao le izy to de zavatra hitako zany hoe tena misitona lakilosy kely mihitsy zany manoloana an'izay zavatra hoe ilaina re olona no mijery an'io ihany koa mitoy io amin'le resaka hoe fitaizana saina vatana fanahy amin'ny maha-olombelona de zay no anisany tena teboka nanaitra na mihitsy moa tamin'izany karakara n'ity nanomana n'ity lohahevitrantsika androany ty na anisan'ny tena napiaika efa niresantsika teto amin'ny podcast le nandeha tany amin'ny nature iny tena hitako mihitsy hoe misy an'izay équilibre izay mihitsy efa niresantsika moa zay teto amin'ny podcast zany hoe ilay équilibre zany tena hita mihitsy hoe sahaza ilay sahaza zay ngamba tena marina ilazana azy kokoa amin'ny teny malagasy hoe rehefa ianao na zany resaka économique indray niresaka eto Marina ianao moa teo niresaka momba ny fivavahana de na resaka économique hoe raha ohatra zao hoe miresaka fotsiny zao ohatra hoe resaka tsena ara-barotra zany no resantsika eto raha mahita zao tsika am'izao fotoana zao de misy zany reo groupe ngeza be eto an-tany ohatra zany zay maka ny andao hoe 80% ny arena ngamba amin'ny eto an-tany zany diktenany zany hoe mihoatra nylay sahaza no ananany zareo zay zavatra zany zao de hitako hoe mahavery an'le équilibre tanteraka mihitsy raha ohatra koa zao tsika mijery ny resaka économie any tiako resana ohatra hoe ny tsena fotsiny zao ohatra hoe andao ohatra hoe Amazon zany zao am'izao fotoana zao no malaza Amazon zao no ngezany indrindra amin'ny mpivarotra rehetra eto an-tany de lasa ny Amazon daholo zany ny part du marché ny mpivarotra rehetrarehetra zany hoe tsy misy tsony zany zay équilibre izay ka anyka mitsipozipozy ireo mpivarotra hafa zany hoe very zany lay fananana very lay fananana iombonana tsy misy tsony zany hoe fiaraha-miasa zany tsy misy tsony zany hoe zavatra iombonana zany fa lasany amin'ilay resansika teo hoe fitiavan-tena sy hoay manokana ihany sisa le izy zany hoe tsy mijery ny hafa intsony ianao fa dia tsy mieritreritra afa-tsy ny momba anao irery ianao de hitanao rehetra zany amin'ny fiarahamonina rehetra hitantsika any Madagasikara be dia be ireo mpanango karena mihitsy moa zany ilazana zany hoe manango karena tsy mieritreritra intsony ary very fanambola velona mihitsy izy ireny satria tsy mieritreritra intsony zany ny hafa fa dia ny azy ihany no afantany nefa ny olana amin'izay dia ino moa ty anarany ity very le équilibre ary mety misy effet hafa ihany koa zay zavatra zay ao aorianao na eo amin'ny fiarahamonina ihany koa mamono mihitsy ary mamono ny hafa mihitsy ary zay zavatra zay miresaka an'izany ianao hoe tsambatra de mahatsiaro tamin'ny taty France tamin'ny fiboana makany amin'ny mpivarotra ianao de misy olona tonga de alainy daholo ohatra ny vary rehetrarehetra misy eo fianakaviana ray izy de alainy daholo ny vary fenony ny kadiany de hoentiny daholo mandeha de nefa efa hita fa tsy nisy réapprovisionnement zany le entana fa reo ihany nisy de betsaka nefa reo olona mietsena samy mba mitady vary de tena nahatsapa mihitsy tamin'izay hoe tena ao anatiny tena hoe individualisme atao hoe fijerenany tena ihany mihitsy ny akabeazan'olona nefa olona samy manana zanaka zao olona samy manana hoe anoanana zao olona samy manana ray aman-dreny be zao any an-trano de nefa tsy mampaninina mihitsy no maka n'le vary rehetrarehetra de le olona rehetrarehetra mandalo ao olona mitaiza kely olona hoan'ny handicapé sy ny sisa de tsy misy manana intsony zay zany le anisany hoe voka-dratsy mihitsy le déséquilibre satria mahafaty ny hafa mihitsy an'izany zavatra any mahafaty ny marché mahafaty ny asa mahafaty ny entreprise kely mahafaty ny olombelona ny zay zavatra zay de tsika am'izao vaninandro zao tena miamorona tsikelikely ho an'izany noho ny fitiavana vola moa zany ka ny vola moa de angambany anisan'ny sarotra indrindra ny tazomany équilibre satria zay te hanana de mbola te hanana de mbola te hanana de mbola te hanana foana ihany zay mihitsy tiako verina foana satria tena hitako tena
tena nampianatra be ana mihitsy ny natiora verenako kely foana izy satria tsy matiko lolo mihitsy moa zany tiako tenenina fa nisy nanao teto France nisy toerana anankiray hitako tsy nikitihana mihitsy nandritra ny 3 taona any an-tendrombohitra any moa izy tao anatin'ny 3 taona monja dia niverina naniry daholo ny hazo rehetrarehetra izay nokapana teo amin'ny toerana io. Tiako tenenina amin'izany zany hoe araka le resahantsika teo averiko indray ilay équilibre no état initial zany hoe raha ohatra ianao ka maka be loatra na hoe tsy ampy loatra dia ny natiora zany miezaka foana mamerina izay équilibre izay foana miezaka hatrany natiora automatiquement zany mamerina izay amintsika olombelona nefa izay tsy dia hita loatra amintsika olombelona tsy dia hita loatra izay hoe mamerina automatique an'izay équilibre izay zany tsika fa dia araka ny teny Marina teo dia hoe ny ahy ihany aloha ny an'ny havako ny an'ny namako ny an'ny ahy ihany tsy mijery ny hafa mihitsy fa ny ahy ihany nefa araka ny tenao teo mamotika le izy manimba le izy mamono dia izay zavatra zany tena tiako zany iverimberena foana hoe andaotsika hitrandraka sy hiezaka mihitsy merina izay équilibre izay andaotsika merina ny équilibre amin'ny natiora andaotsika merina ny équilibre amin'ny fiarahamonina andaotsika merina équilibre amin'ny économie andaotsika merina équilibre amin'ny zavatra maro samihafa satria antoky ny fiainana io ary antoky ny ho avintsika mihitsy antoky ny ho avy mihitsy araka ny tenenao teo ary izy io dia mitaky fiovana toe-tsaina ho an'izay tsy mbola manana ary mitaky ezaka na ho an'izay efa manana an'izay toe-tsaina izay any ary satria efa be loatra efa déséquilibré zay justement efa be loatra le toe-tsaina mifanohatra amin'izay dia mila miezaka mafy zany ireo izay mbola manana an'izay etaeta sy fanirian'izay mba hamerenana an'izay hamerenana an'izy io araka ny tenenao hoe ho antoky ny ho avintsika na tsy tsika raha fa ny zanaka sy ny zavintsika ho antoky ny ho avy ny ty tany iainantsika ty koa satria tsy mahita tsika zao naiza misy atsika eto amin'ny tany fa mikorotana ny climat efa mikorotana tondra-drano ary amaitany ary mitsonika ny glacier tsy mahita tran ororon-tany atsy efa hita hoe mikorotana ary ny olombelona dia tena anisany tompona andraikitra tanteraka amin'izany dérèglement misy zany ka betsaka no mety hiteny hoe efa tsisy ninina zao atao tsoa zany fa avelo amin'izao hoe fa nefa raha samy mieritreritra an'izay daholo dia potika tanteraka fa raha mba misy nefany manohatra an'izay mety mbola ho tafavoaka dia tsy aleo ve mba asiana an'izay hoe mety mba mbola hety izay fa tsy tonga dia fatalista betsika hoe tsy hanao ninina fa dia avelo amin'izao araka ny teneniko teo 3 taona dia miverina le ala tamin'ilay toerana zany hoe vita ihany zany miverina amin'izay équilibre izay fa le finiavana mihitsy tsy misy ny tena marina finiavana sy fiaraha-miasa zay mihitsy fiaraha-miasa zay mihitsy ny tena atsika olombelona moa zany satria araka le teny teo dia hoe fitiavantena ny fitiavantena no mibahana ary dia tsy misy tsony zay fitsinjovana ny hafa izay fitsinjovana ny mpiarambelona fitsinjovana ny natiora ny fitsinjovana ny zava-mananaina sy ny zava-boary rehetra dia anyka very zany le équilibre dia ina moa ny antony ny vokany dia isika ihany no vomafy zay mihitsy tsika ihany miatrika sy mizaka eo koa somary hafakely ity hevitra noresantsika androany ity tsy dia hitaritsika be loatra angamba fa ataoko fa nahazo izay sahazy isika ary mba ampisaitsantsika sy ampisy fandalinana kokoa zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro ity lohahevitra noresantsika androany ity ataoko hoe fanairana kely foana angambe fanairana kely foana sy fanentanana andinika sy eritreritra ho amin'ny zay mahatsara antsika zay mahatsara ny manodidina zay mahatsara ny tontolontsika zay foana no atanjonay eto amin'ilay podcast zany averina foana hoe tsy fampianarana ny zavatra ataona eto fa fizarana ary mahaliana dia mahalinanay tokoa ary no mety hoe mandray hevitra mifanohatra amin'izay satria mba hahafahanay manitatra ihany koa ny fomba fijerinay fa atreto aloha
zany a dia izay hitanay sy hitanay mety ahasoa sy efa nahasoa no zaraina à consommer avec modération. Zay indrindra avec modération mila équilibre ihany koa mila équilibre daholo ny zavatra rehetra dia mananteny izay fa dia atsipony teny atsipony teny any am-pony malalaka dia mananteny izay zany mba ho tonga any am-ponareo tsirairay avy dia samy mba handray ny andraikitra tandrify azy avy dia andoantsika hiezaka ho amin'izay équilibre izay dia mametraka sahady indray ny mandram-piaona ao amintsika rehetra mandra-pitafa sambatra dia velo mahafinaritra indray